Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie. Raha tena hitondra fampandrosoana amin'ny firenena isika ho an'i Madagasikara dia maro anisan'ny hita tsara ary manodidina amin'ny valopolo isan-jato eo angamba ny fijeriko. Fantatsika moa zany fa maro anisan'ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara, mihoatra amin'ny 10 isan-jato zany Madagasikara ny tantsaha rehetra rehetra. Dikan'izay raha ohatra ka te hanao ny fambolena sy ny fiompiantsika tsy maintsy ireo vehivavy ireo zany no isan'ny jerena voalohany. Efa nolazaina teo hoe politikan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao dia mitodika manokana ary mahay mafy kokoa izay fanampiana izay amin'ny lafin'ny fitaovana, amin'ny lafin'ny masin'olona sy ny zezika ary ny fampiasana teknika isan-karazany hanatsarana ny vokatra. Miampy an'izay ny foto-drafitrasa rehetra izay ilaina, tsy maintsy jerena akaiky ahafahana manitatra ny tany vodena sy mampitombo ny vokatra ao anatin'izay. Ny antony dia mba mitanjona voalohany hampiakatra ny volamiditra any amin'ny tantsaha sy hananantsika sakafo feno tsy manafatra intsony ny aoriana na amin'ny vary na amin'ny katsaka na amin'ny zavatra hafa rehetra. Vokatra nentinay androany dia maro. Tena mitony izay karazana masomboly izay vokarinay tantsaha avy any aminay mihitsy dia misy ihany koa ny vokatra dia izay ihany koa manao fanodinana. Ny vokatry ny taninay izany no ahodinay ho sakafo dia ankoatran'izay ihany koa ao amin'ny fikambanana misy anay dia misy fikambanana misy ihany koa ireo vehivavy tantsaha eo manao asa tanana dia izay no entinay nampiratiana eto tamin'ity androany. Ilay fitaovana indray ny misy impact be aty amin'ny tantsaha ilay izy satria ny tantsaha betsaka ny tany fa ny olana ilay enti-manana zany no tsy ampy dia tena ilain'ny tantsaha ilay fanampiana moa ny tena ny andrasana amin'ilay zany ilay fiakaran'ny vokatra rehefa mahazo an'ilay fitaovana. Hoe mba miakatra zany ny vokatra, miakatra ny fari-piainan'ilay tantsaha dia rehefa miakatra ny fari-piainan'ilay tantsaha dia afaka mandohetra izy dia normal mandroso ny commune. Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie.